Iverenantsika vetivety ny taranja atletisma resantsika kely lavalava moa raha ny tena marina fa tsy eny amin'ny kianja kosa no anaovana izy ity fa eny anaty natiora eny. Azakazaka anaty natiora izay tokoa izy ity ho tanterahana amin'ny voalohandohan'ny volana May iny isan'ny indray anjara amin'izany Andriasoalaza Prospera izay ao anatin'ny fanomanantenany amin'izao fotoana izao teny Ankasiteny izy no matena omaly arahantsika izay fanadidina izay. Isan'ny andray anjara amin'ny ilay faninanana azakazaka anaty natiora i Andriasoalaza Prospera amin'ny faran'ny herinandro izao. Araka izany dia nanomatena teny amin'ny faritra Ankatso iny i Prospera mialoha izao faninanana izao. Araka ny azakazaka anaty natiora azy dia eny Ankatso no misy ny toerana mitovitovy amin'ny faninanana 20 kilometatra no fitain'ireo mpiazakazaka amin'ny faran'ny herinandro izao. Andray anjara marina amin'ny trail izay atao amin'ny zoma ho avy zao ny fiomana dia tena niomana tanteraka zahay satria fa misy eo amin'ny 2 volana sy tapany tao izay no niomananay dia isoranay manokana zany garage radoma izay anisany hoe sponsor matanjaka nanohana ny tena nanomboka tamin'izay nanaovako trail depuis 2010 jusqu'à amin'izao fotoana izao. Nandray anjara ianao foana teto Madagasikara nahazo larina voalohany foana mbola voatazona ve zay amin'ity? Marina zany hoe voalohany foana hatrin'izay matoa moa nanao dia miesaka ny voalohany foana ary mihina fa voatazona izy satria fa zatra manao le trail zany vatany tena amin'izao fotoana izao. Zany efa narianao tanteraka ve zany marathon? Tsy dia hoe nariako tanteraka ny marathon fa noho ny sy dia fijerena akaiky an'ilay atleta dia aleoko aloha ato amin'ny trail aloha. Manoloana izany ary dia nanohana ireto mpiazakazaka malagasy ireto dia i Prospera sy Rahalala Zoasin ny garage radoma eny Ampasimpito nanohana ara-materialy sy ara-bola amin'ny fiatrehana izao faninanana izao.